Miarahaba anareo indray voahoaka ny Tomasina mijery an'izao fandaharana zao ho amin'ny androany. Ny tenako monsieur Nantenaina Boizia, manager ny American English Camp TAMATAVE. Inona moa zany hoe American English Camp izany? Izy io dia toerana fampianarana teny anglisy izay mifototra amin'ny fampitenenana anao tsy manao tsinjery. Izany hoe fa eto TAMATAVE ny American English Camp ary mezaka hatrany foana ny manome tsara indrindra ho anareo. Dia inona moa ny antony hoe mila mianatra zany teny anglisy izany ianareo? Efa ianareo ngamba nivaliny izay fanontaniana izay naiza ho ale anareo dia ilaina foana teny anglisy. Taddio fa mbola 5.7 isanjaton'ny malagasy no mahay sy mampiasa an'izany teny anglisy izany. Ka noho izany antony rehetrarehetra zany dia mbola betsaka ireo karazana asa, ireo opportunité zany zay afaka ho azon'ny tanora malagasy afaka vahaolana anankiray izy io analantsika ny tsy fananana asa na eto an-toerana na nivelany zany dia afaka manararoatra an'izany fampiasana ny teny anglisy izany ianareo. Na misehatra amin'ny resaka varotra ianareo na amin'ny fitaterana na amin'ny fitsaboana ilaina foana ilay teny anglisy. Indrindra moa fa tsika eto Tomasina manana port tsika hoe ny avokavoky ny Madagasikara eto no toerana tena hoe famezivezen'ireo vahiny ka afaka ho ataontsika opportunité izy ireny ny teny anglisiana no teny anankiray afaka mamahany zany olany ny fifandraisana izany. Ka eto zay manentana anareo mianara teny anglisy zao ny fotoana indrindra moa zao ny fotoana fialan-tsasatra izao tsara raha rotin'ny tanora moa zany amin'ny ankapobeny satria mba hahafahany izy io amina hoe fotoana fohy rehefa avy eo hiditra hianatra mbola manampy anareo ihany koa ny teny anglisy. Ka ameko an'ny mademoiselle Kolona ny fitenenana amin'ireo karazana information zany zay mety ilainareo. Misaotra betsaka faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'izao oro izao. Mademoiselle Kolona ny tenako secrétaire ao amin'ny AEC TAMATAVE. Ny toerana misy anay aloha voalohany indrindra dia ao afaran'ny patisserie Wang na ihany koa ex Bruno Place. Lala-pasika mandeha amin'ny train. Raha ohatra ka tsy hitanareo lalan'io le toerana misy anay dia afaka eo amin'ny train ny repère dia miantso nareo na mandefa afatra ao amin'ny page Facebook dia tsenainay. Ny laharana azahoananay 038 25 016 19 038 25 016 19 na ihany koa 34 87 241 98 034 87 241 98. Ny rentrée anay amin'izao vacances zao dia misy ny cours de vacances ray volana ihany izy io. Ararotina zany amin'ity vacances ty na zaza na lehibe na mpanao vacances ianao tonga eto TAMATAVE dia afaka mandray anao zay. Mandray zaza zay manomboka ny 5 taona mandray 5 taona ny miakatra zany zay amin'ny cours de vacances io ka araroty efa betsaka nanao inscription fa araroty zany ny mandalo ao aminay mivony bureau anay manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny 5 ora latsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Heure continue izy io izany hoe raha ohatra ianao ka ray aman-dreny miasa dia tsisy fotoana ohatra nefa tia mpianajana any dia amin'ny 12 ohatra amin'ny raviny 12 ianao dia efa misy olona ao amin'ny 12 mandray anao ka hatramin'ny 10 ora hariva. Misy cours ihany koa cours journalier manomboka ny 14 ho avy izao ny fidirana. Efa betsaka ihany koa manao inscription fa mbola misy ny toerana ka araroty amin'io na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy misy foana izy io dia any zany fotoanantsika manao cours d'anglais. Fahalamafisana kely ngamba mambarako aminareo moa zany anisan'ny mampiavaka an'izany American English Camp izany. Voalohany aloha rehefa mianatra ao amin'ny American English Camp ianao dia mezaka izay mampiasa ny fahaizana voajanahary ao aminao mba hampandeha an'ilay hoe tsy manao tsinjery. Izay dia tena hoe manome an'ilay indépendance rehefa miteny. Izy ihany koa dia tena mampiakatra
be dia be ny compréhensionnao zany hoe fahazahoanao an'ilay teny anglisy. Ny fanananay ihany koa ny diplôme international track test anisan'izay tena hoe matanjaka ahafahan'ny tanora mahazo an'ilay opportunité iraisam-pirenena. Eo ihany koa tena voafetra ho 10 hatramin'ny 15 eo ihany ny mpianatra raisinay isaky ny klasy mba ahafahanay tena hoe manara-maso anareo tsirairay. Ny afatra kely ngamba dia ho anareo mijery anay amin'izao dia ho ataoko amin'ny teny anglisy ilay izy. Now is the time, don't wait for the next moment anymore, because time is the biggest asset we can have. Once you lose it, you cannot recover it anymore. So join American English Camp TAMATAVE, the best choice for you to be able to express yourself in English and to be able to be a very fluent user of English. Now is the time. The kickoff is for the special vacation. It's going to be on Monday, July 7th. And for the everyday class, we also have a kickoff coming up, which is going to be on July 14th. Now is the time. Just text us on Facebook or just call the number that the secretary has just mentioned. Now is the time. English can help you a lot, and English can help you to go forward in life. So thank you so much.